aminareo anyariavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Asehoy amin'ny asa hita maso ny fiombonana. Asehoy amin'ny asa hita maso ny fiombonana. Tatsika ao amin'ny finainan'io Romanina 5:20, ny 5:20 hatramin'ny 7:20. Asehoy amin'ny asa hita maso ny fiombonana. Raha marina kokoa dia tsarona ny fanentanan'ny apôstôly Paoly ny fiangonana manodidina rehetra tamin'ny fanohanana ny kristianina sahirana tany Jerosalema fahizay. Dia nataony ny fanentanana mba hiombona ny fiangonana amin'ny fifampitondrana, amin'ny fiahiana ireo sahirana ireo. Ny fanazava-kevitry ny apôstôly dia mazava, manao hoe raha miazakazaka isika amin'ny fiombonana masina, raha miazakazaka isika amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo, dia tokony hifanindran-dalana amin'izany ny fanehoantsika, ny mampiombonantsika amin'ny endrika hita maso, amin'ny lafiny azo tsapain-tanana, amin'ny fiainana andavanandro. Izao no fomba ilazan'ny apôstôly Paoly azy eto amin'ny 7:20 manao hoe eny fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy, izany hoe ny fanasan'ny tompo, dia tokony hanompo azy amin'ny zavatra momba ny nofo kosa izy, izany hoe amin'ny fiainana andavanandro. Efa somary natezitra kely amin'ny apôstôly Paoly ny zava-nisy tany Korinto fahizay, fa tonga ny fampiandany, tonga ny tsitokotoko ny olona, nefa ny fanasan'ny tompo no raisina ihany. Ao amin'ny Korintiana 1:1-20, ny 2:20 sy ny manaraka, dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe, manomboka amin'ny 2:20, koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinanana ny fanasan'ny tompo akory, fa raha mihinana ianareo dia samy homana ny sakafo miavy aloha ianareo, koa ny anankiray ho nona fa ny anankiray kosa ho mamy. Moa tsy nanatrano hihinanana sy hosotroana va ianareo? Sa manao ny tsinotsinona ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana? Izao no lazaiko aminareo. Inona no lazaiko aminareo? Hideranareo va tsy hideranareo amin'izany aho? Miazakazaka amin'ny fiombonana masina, kanefa indro maneho fisarahana sy fitokoana ihany. Andeha ary sika riavako, ampiatra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka eo amin'izay misy ny fiombonana masina, eo amin'izay hiazakazahantsika amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo, no anorenantsika ihany koa ny fiadanana hita maso, ny amin'ny filazan'ny tsara hita maso, dia izay ahafahantsika mifanolotanana amin'ny fiainana andavanandro. Izany anefa nytenen'ny soratra masina i Jakoba dia niteny an'izany. Ohatra any amin'ny Jakoba 2:2, azontsika jerena izany eo amin'ny 5:20 sy ny 9:40, dia hoy ny voalaza manao hoe raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isanandro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Ambaran'ny soratra masina araka izany ry havako,
fa ny filazany tsara izay torintsika, ny fiadanana izay torintsika, ny amin'ny vaovao mahafaly izay torintsika dia tsy maintsy ampifanarahantsika mandrakariva ny amin'ny fitsinjovana ny mahaolona ny amin'ny fiainany andavanandro. Ry havako malala, eo anatrehan'ny zava-misy ankehitriny, nona ny olona sahirana ny vahoaka dia ny filazany tsara irery ihany no antenaina hanafaka azy amin'izany. Tokony hanova fomba fitory filazany tsara ny fiangonana ankehitriny ka hamadika ny filazany tsara ho hita maso. Azo ny fiangonana atao tsara mihitsy no sady mitory filazany tsara, manao izay hambabona ny filazany tsara ny olona maro, hambabo fon'olona maro ho an'i Kristy, kanefa mifanindran-dalana amin'izany dia tokony hanokatra ny tanany hitsinjo ireo izay tsy manana izy. Ny fiangonana ankehitriny dia tokony ho fiangonana mifampizara, mifampitsinjo, mifampijery, mifanampy, hanokatra dispensera, hanao izay azo atao hamelomana na handraisana anjara ho amin'ny fanafoanana ny kere amin'ny ady amin'ny fahantrano na amin'ny fifanampiana. Tsy amin'ilay fanorenam-piangonana fotsiny ihany ny fanampiana fa amin'ny maha-olona mihitsy ka anangana soritra asa mazava hialana amin'ny fahantrano. Izany ry havako malala dia tena fiainana protestanta. Ny fiangonana protestanta dia mitarika ny firenena, mitarika ny vahoaka ho aminy hiala amin'ny fahantrano, ka akoatra ny finoany sy fankatoavany an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy azy, dia indro manana tombony lehibe hiala ao anatin'ny aizikitroko ny fahantrana izy. Mila miova fijery sy miova fomba fanao ny fiangonana ny amin'ny fitorian'ny filazany tsara ka tsy azona samy irery ny harena izay omen'Andriamanitra, fa izara sy ampiasa ny fahaiza-manao rehetra koa amin'ny hafa. Ndrao mantsy ho tanteraka amintsika izay zava-nisy tany amin'ny andron'ny Jeremia mpaminany ka ho tonga mpaminany sandoka ny fiangonana. Raha ilazany Jeremia manao hoe Jeremia 9:1-11 ohatra, dia ho ny voalazany hoe fa nataontaony foana ny fanasitrana ny faharatramin'ny oloko zanaka vavy tamin'ny nanaovany hoe fiadanana, kanjo tsy misy fiadanana tsiny. Dia koa ny 5:15 hoe nanantena fiadanana isika, kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana dia indro fampitahorana. Ndeha ry havako malala, hiainga amin'ny zavatra azo atao, amin'ny zavatra misy eo am-pelantanana, hitory ny fiadanan'i Kristy amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitanana miantraika amin'ny vatana, any amin'ny isa tokoana ambaravarana, any anaty aty vilanin'ny olona izay hitoriana ny filazany tsara mihitsy. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao izay fa nomenao fahazavantsaina hivelatra, hiala ao anaty rindrina efatra ny fiangonana, hiditra any amin'ny isa-tokantrano ary hanao ny filazany tsara ho fanasoavana, ho fiahina, ho fifampitsimbiana, eny ho fiadiana amin'ny fahantrana mihitsy aza. Misaotra anao izay Tompo ary mangataka aminao mba omenao taridalana amin'izany ny fiangonana rehetra mba ahafahany mampivelatra kokoa ny fitoriana filazany tsara izay ataony. Dia ampio sy tarihinao Tompo ny ezaka rehetra izay efa nataon'ny fiangonana, tsaronay amin'izany ny sampanasa fampandrosoana eo anivon'ny FJKM, tsaronay amin'izany ireo tetikasa maro ao anatin'ny fiangonana izay ho fampandrosoana ny maha-olona, hialana amin'ny fahantrana, hivoarany olona rehetra sy ny olona manontolo.
dia anana zany sehatra azy zany ny isaky ny synodam-paritany, ny isaky ny fitandremana, ary nanisam-batan'olona sy ireo ratsa-mangaika samy hafa rehetra aza angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hoanao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra ray zanaka fany masina. Amen.